Comment créer son entreprise à côté de son emploi ou de ses études? Zavatra nenako ilay izy dia hitako hoe tena intéressant ary tsara zaraina dia izay no resako ato anatin'ity vidéo ity. Miarabanao tonga soa eto amin'ny vidéo maniahy na tenaina ny anarako. Ny zavatra hitako hoe tena mila hainao atao dia mila manana an'ilay toe-tsaina lean startup. Ny toe-tsaina lean startup dia izao hoe au lieu de travailler 1 an, 2 ans, voire plus ao an-trano na anaty garage ohatran'ilay any américaine hoe mamorona ilay produit parfait dia aleo mamorona ilay produit minimum viable dia mandeha sur terrain mba ahafahanao mitester hoe valide ve le projet. Dia le produit minimum viable tena hoe le version minimale an'ilay produit fa tonga dia hoe vendable. Maro mantsy ny olona lany fotoana mieritreritra sy miketriketrika an'ilay produit-ny sy ny idéna business-ny dia rehefa vita le izy dia atao ny lancement dia tonga saina ry zareo avy eo hoe tout le monde s'en fout. Tena ilaina zany le hoe minimiser an'ilay fotoana lany amina zavatra ataoko hoe inutile dia manaiky fa c'est plus facile à dire qu'à faire fa izay indrindra ny ilana an'ilay méthode na lean startup mba ahafahanao mivérifier hoe tena misy ve le réel besoin an'ilay produit anao. Dia ahoana zany ny atao? Concrètement zavatra nataoko dia nanao test ty projet ty mihitsy le test tamin'ny voalohany. Tena hoe za tafiditra tao anatin'ilay olona hoe nandany fotoana ny créer produit fa finalement le izy ohatran'ny ça décolle pas dia tafiditra ao anatin'ilay engrenage hoe innover fotsiny fa concrètement tsy mampidi-bola le izy. Dia avy eo nahita an'ilay boky Eric Rice amin'ny resaka an'ilay principe ana lean startup teo dia nitester dia nanomboka nanandrana hoe namoaka vidéo voalohany dia ny résultat zay 2 jours après le namoako an'ilay vidéo mihitsy dia nisy client niantso mbola prospect zany izy teo fa mbola tsy na client fa niresaka zay dia nanao devis dia niona face à face dia nanao offre dia ok le izy. C'était en novembre 2020. Dia nitoizaka ihany le vidéo fa tiako jerena hoe saut de coup de chance le izy na hoe par hasard fotsiny ihany dia nitoizako nanao vidéo ihany dia quelques semaines après dia nisy client ankiray hafa indray niantso resaka prestation teo plutôt coaching dia nanao devis dia nandeha dia namoaka le bien de signe iny dia valide zany le projet. Zay résultat zay tsy azoko mihitsy raha tsy nanao test dia nandeha sur terrain. Hitako hoe tena nisy réel besoin ilay projet sy le zavatra eritreretiko natao na le côté coaching et formation na le côté prestation. Hitako teny sur terrain koa ny hoe inona ny tena réel problème an'ilay client na le type na client eritreretiko visena dia hitako teo imasomaso teo mihitsy hoe iny le olona fa mipay ana amin'ny zavatra omeko anazy. Tena hoe valide tanteraka le business model ny eritreretiko hitondrana le izy dia tohizako le izy. Fa amin'izao efa misy internet sy Facebook dia tena hoe afaka ao an-trano ianao dia efa mahavita ny test anao. Ohatra tsara zalaina zao ny nataon'ny Tim Ferriss izay nanoratra an'ilay la semaine de 4 heures sy raha tany tao anatin'ilay boky iny hoe mialohan'ny hanaovany production le produit-ny dia tiany hoe testena aloha le izy dia nataony maka page de vente izy dia soratany eo daholo le argumentaire de vente rehetrarehetra fa mbola tsy firoany le produit dia rehefa misy miklik eo hoe j'achète le produit dia mandefa message izy any amin'ilay olona hoe le produit n'est pas encore disponible mais laissez vos coordonnées et on vous contactera quand ce sera fait. Zay zavatra izay nataony mba ahafahany mijery ny intérêt an'ny olona amin'ny lay produit zay tiany avoaka. Dia izay le concept ana lean startup. Ahoana ny fahitanao an'ilay concept? Ny anahy aloha tena hitako hoe ny tamiko le izy dia ho ataoko foana chaque fois isy idée vaovao tiako atao dia manao test kely foana dia valideko le izy. Hitako hoe nanampy anahy le izy dia mino fa hanampy anao koa dia tena hoe je recommande hoe tsara le boky ny Eric Rice hoe lean startup vaincu raha ohatra ka fa sinon zay le idée générale. Dia raha nanampy anao ty vidéo ty dia zarao suivre réaction dia partageo dia amin'ny vidéo manaraka indray tsika miona.